Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fameraba tsika rehetra revako malala tratra ity Alakamisy fa 20 ny volana Jolay ity. Ny Mofonaina voalahatra ho atsika riavako dia Romanina toko 4:20. Romanina toko 4:20 ny andiny fa 7:20 ka hatramin'ny andiny fa 3:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Aza Iarahana no andrafanao ny asan'Andriamanitra. Madio avokoa ny zavatra rehetra, nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana amin'ny fahatafitonana. Fa tsara ny tsy mihinana hena na misotro divay na manao izay hatafitonana ny raharanao. Ny finoana izay anananao dia azono anao eo anatren'Andriamanitra. Sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny, fa izay mianahana dia meloka raha omana, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavana ny andininy fa 7:20 no entina mampahery anao. Aoka isika hiezaka hitady momba ny fiadanana sy momba ny fifampandrosoana. Aoka isika hiezaka hitady momba ny fiadanana sy ny fifampandrosoana. Olana etika riavana no vahany ity Romanina toko 4:20 ity, dia momba ny fihinanana raha ny tsy fihinanana ny hena aterina eny amin'ny sampy, momba ny sakafo zany. Ny tranga tamin'ny andron'ny Paoly moa zany, tamin'ny taonjato voalohany, dia ny hena rehetra aterina eny amin'ny hena rehetra amidy eny an-tsena dia saika hena naterina tamin'ny sampy avokoa, na hena nanaovana fomba mpivavahana tamin'ny sampy avokoa. Rehefa mamono biby ny olona dia misy fomba atao arak'izany, tahaka ny hoe mihinana hena halala ohatra. Zany hoe ny hena halala dia efa nisy fomba natao tamin'ny fivavahana silamo. Dia alefisaraintsaina raha ohatra ka misy olona mihinana hena halala dia misy ny tsara manao hoe ohatra ary toa mihinana hena halala ianao fa ngamo iny tsy nanam-panarahana ny fomba ny vavahana silamo, ka manino ianao kristianina nefa mihinana hena halala. Dia tahak'izay no nitranga tamin'ny taonjato voalohany. Zay natonga ny kristianina tamin'ny taonjato voalohany saika végétarien, ny ankamaroany. Satria satria ny heveriny hoe hena maloto la hena eny amin'ny sampy na hena amidy eny an-tsena. Dia i Paoly zany nazava manao hoe eny azo hohanina daholo ny zavatra rehetra. Azo hohanina daholo ny zavatra rehetra ho an'ny olona madio saina, fa nanjary niteraka fifampitsarana la izy. Satria ireo mihinana zany dia manamavo ny tsy mihinana. Satria ny tsy mihinana zany dia tsarain'ireo mihinana manao hoe nareo koa dia kely finoana. Any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy, ka inona moa ny olana raha hohaninao ny hena rehetra eny an-tsena. Dia Paoly miteny hoe ka inona moa ny olana azo hohanina tsara mihitsy zany. Iretsy tsy mihinana indray dia mitsara re tsy mihinana, manao hoe inona koa nareo toa hohaninareo le hena naterina teny amin'ny sampy, nampanarahana fomba mpivavahana ange iny. Ary dia tonga nisy fifampitsarana tahak'izay tamin'ny andron'ny Paoly. Ary io fifampitsarana io dia tsy nijanona teo amin'ny hena ihany, fa tonga hatrany amin'ny zavatra fihinana maro samihafa mihitsy aza. Tahaka ny hoe ny amalona ve, ny patsa ve, zany hoe ireo sakafo izay voarara ny testamenta taloha, ka misy olona mihinana dia tsarainy rehetra tsy mihinana hoe sakafo maloto ange iny. Nahoana nareo no manao an'iny, mihinana an'iny nefa zavatra vaza fa maloto iny. Ny mihinana indray dia mitsara rehetra tsy mihinana tiakelezan'ny finoanareo, fa inona ny tenin'ny saotra masina hoe sakafo rehetra dia madio. Tahak'izay koa ny divay, tahak'izay koa ny divay, tahak'izay koa ny fomba maro samihafa. Ary dia nametraka olana etika izany, satria rehefa miteny hoe etika tsika
de ny fifandraisan'ny olona samy olona mazava ho azy. Rehefa mitentsika hoe moral de fifandraisan'ny olona samy olona mazava ho azy. Tsy le fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra fa le fifandraisan'ny olona samy olona. Mety ho madio be le amin'ny lafiny moral zany la etika de zao madio be ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsy olana amin'Andriamanitra mihitsy zany mihinana na tsy mihinana ianao tsy hany. Andriamanitra zany tsy miteny hoe aza hoanina la hena na hoany le hena. Tsy olana amin'Andriamanitra zany. Tsy diso ny mihinana la hena eo anatren'Andriamanitra, tsy diso koa ny tsy mihinana la hena. Tsy diso ny misotro le divay fa tsy diso koa ny misotro le divay. Zany hoe azo atao ny misotro le divay, azo atao koa ny tsy misotro divay. Azo atao ny mihinana le hena, azo atao koa ny tsy mihinana le hena. Raha mitaha amin'Andriamanitra zany de zao tsy han'ny olana. Fa ny olana de zao eo am'le fifandraisan'le olona samy olona. Dia eo no mahatonga Paoly manazava hoe tsy olana amin'Andriamanitra mihitsy le izy. Ny zavatra rehetra azo atao fa ny zavatra rehetra zay mampandroso no tokony ho atao. Zay ny dikana andininy fa 4:10 io manao hoe aoka isika ezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Ny fiadanana de zao tsy ny fifampitsarana. Ny fifampandrosoana de zao mampitombo mampandroso ilay zavatra atao. De eto zany Paoly manazava tsara manao hoe rehefa tody zavatra ohatran'ireny dia tsy Andriamanitra akory no olana. Tsy zay mihitsy. Amin'Andriamanitra madio avokoa ny zavatra rehetra. Ary amin'ny olona zay efa madio fo sy madio saina, madio ny zavatra rehetra. Fa ny olana de zao isika samysika. Inona le olana amin'isika samysika? De hoy Paoly manao hoe iretsy mihinana de tokony hitsinjo ny finoany rehetra tsy mihinana. Raha ohatra ka miteraka fahalavona na fianjerany retsy malemy finoana lay fihinanana le fandraisana le izy de zay ny tsy tokony atao Paoly. Zany hoe tsy mihinana le hena terina eny amin'ny sampy ianao. Tsy hoe satria voararan'Andriamanitra zany tsisy idiran'Andriamanitra hoy Paoly. Fa tsy mihinana la hena ianao satria ny fihinananao la hena de manjary mampalavo, mahatonga fahatafotoinana, mampenjera iretsy kely finoana. Zay fotsiny ihany. Raha ohatra ka samy olona mitovy finoanana eo, samy olona malala-tsaina eo, samy olona mahatakatra eo ka na mihinana hena terina amin'ny sampy ianao tsy olana. Zany hoe tena arakarak'ilay contexte, arakarak'ilay fitrangan-javatra, arakarak'ilay toerana zany no hinananao na tsy hinananao, na isotronao na tsy isotronao. Mazava arak'izany. Tsy avelany soatra masina zany anao règle 2-3 na raiki-poimpino amin'ny fitondran-tena. Fa mila mahay mitondra tena tsara. Tsy andevozin-javatra izy. Hoe tsy ity de tsy azo atao fotsiny am'izao. Hoe tsy azo atao mihitsy ny manao an'ity na aiza na aiza. Tsy zay zany ny mpino. Tsy mihidy velona ohatr'izany zany ny mpino. Nefa koa mpino tsy baranahany. Manao hoe ity de azo atao foana na rahoviana na rahoviana. Fa izay ny ilana fahendren'ny mpino, zay mamoral azy na mahetika azy. Tena arakaraka ny fitrangan-javatra. Raha fantatrao fa mahazaka ao atokantrano anao na ny olona mifanerasera aminao tsy tafitohina amin'ny fihinanana la hena terina amin'ny sampy de mihinana. Tsy olana mihitsy. Fa raha fantatrao ny olona manoloana anao fa ho tafitohina amin'ny fihinananao de aza mihinana ho Paoly. Tahaka izany koa iteneny io amin'ny divay. Raha manasa olona ianao ka fantatrao fa tsy ho tafitohina ny olona nasainao na ny olona manodidina anao mahitanao misotro divay de tsy maninona azy io divay. Fa raha fantatrao fa misy olona ho tafitohina kosa eo tsy azakan'izany na somary malemy finoana de aza atao zany. Zany hoe tsy misy fitsipika mihitsy zany manoloana ny tenin'Andriamanitra ohatra manao hoe tsy azo atao mihitsy ny misotro divay. Tsy zay tsy zay Andriamanitra. Na azo atao foana ny misotro divay. Tsy zay Andriamanitra. Fa miankina amin'ny fitrangan-javatra. Azo ataonao misotro divay raha ohatra ka eo amin'ny toerana anankiray narosa ka fantatrao fa tsisy olona ho tafitohana eo. Ary tsy azo atao kosa misotro divay raha fantatrao fa misy olona miteraka fianjerahana fahalavony zany. Ary zay ny fahendrena kristiana. Hoy tsika atao hoe tsy azo anaovana règle 2-3. Tsy azo anaovana za manao hoe na roviana de tsy azo sotrona mihitsy ny divay. Tsy miteny an'izany mihitsy ny Baiboly. Tsy miteny mihitsy izy aza sotrona mihitsy io.
na tsy miteny koa izy hoe io de boiboy foana narovina tsy miteny azany koa baiboly fa arakaraky ny fitrangan-javatra ary zay no mahatonga baiboly ny testamenta vaovao fivavahan'ny olona misaina ny olona mieritreritra ny olona mamakafaka zay mahatonga ny miteny miverimberina ao amin'ny testamenta vaovao no antsoina hoe fahendrena satria ny fahendrena no mitondra anao atakatra ny fitondrantena tandrify am'izay contexte na am'izay zavatra mitranga tsirairay avy testamenta vaovao zany de mampianarantsika Paoly manao hoe ny tsy ataonao voalohany indrindra aloha de ny fampitsara ary ny faharoa ataonao de zao mamantatra ny fitrangan-javatra hoe zao no mety tokony ataoko eto zao no mety tsy tokony ataoko eto zao no tsy mety tsy tokony ataoko eto afaka malala ho Paoly za manazava hoe ireto zavatra reto fotsiny tandremanao de zao zay ataonao de tokony mitondra ho amin'ny filaminana mampilamina tsy mampikorotana raha ohatra ka ndradray ohatra ataovy hoe ao anatin'ny fiangonana ianao na ao anatin'ny fianakaviana ianao na ao anatin'ny atao hoe fivorian'ny zanakam-pelezana ve sa fivorim-pianakaviana ve dia zao natao Paoly amin'ny zavatra rehetra zay atao de reto no mitondra fiadanana sy fifampandrosoana raha ohatra ka manapa-kevitra ianao ohatra andeha ataovy hoe itsika dia asa tsy fantatro ohatra hoe anapa-kevitra itsika fa ny ataontsika fivoriana dia andro sabotsy dia misy olona andeha atao hoe manapa-kevitra tsika fianakaviana fa ny atao ivorintsika de amin'ny alahady de mivory ny olona de misy folo manao hoe de alahady zany inge andro zany fe de alahady fe de andalanao re ivory alahady fe andron'Andriamanitra zany de zao alahady zany tena tsy mety mihitsy zany zay tsy ivory ny apaha manao hoe ka inona moa ny olana alahady andro fivoriana andro fivavahana fa zao alahady rivaka atsika mivory ka inona ny olana de miteraka adevitra lay hoe alahady sa tsy alahady dia ny olana de izao tsy ny sitrapon'Andriamanitra tsy olana amin'Andriamanitra mihitsy zany na mivory alahady ariva ianao na mivory na tsy mivory alahady ariva ianao tsy olana amin'Andriamanitra zany fa le olana morale ny olana amin'Andriamanitra de izao hoy Paoly ny andrefesanareo azy de zao izay tsy zay mitondra ho amin'ny fiadanana raha ohatra ka mivory alahady ny mampilamina anareo tsy maninona fa mivory alahady raha ohatra ka mivory alahady mampikorotana anareo de aza atao zany hoe am'izay zay le olana moraly tsy misy lalàna tsy prieno miresaka an'izay ataovy ohatra hoe lahady ariva miteny anka zay nye tokony ivavahana io zaka zany eny tokony ivavahana io fa mety misy lafinjavatra tahaka zany ataovy ohatra kosa hoe manao fanasana nareo ao anaty fikambanana na fiangonana io na tsy fantatro hoe ao anatina fivoriana anankiray de tokony asina divay ve de misy roa manao hoe tena loatsy asina divay mihitsy fa tena tsy mety raha vo misy divay io ny folo manao hoe asio fa tsy maninona io de miady hevitra be de manjary miteraka korotana miteraka fisarana de zao aza atao koa Paoly aza atao rehefa ohatra ka tsy maharesy lahatra ny rehetra de zao aza atao zay le tenen'ny Paoly io manao hoe zay hiezaka momba ny fiadanana zay mampandamina raha ohatra ka mifanaraka ianareo ao anatin'ny komitina ao anatin'ny birao-piangonana na ao anatin'ny fianakaviana ka hoe tsy maninona le izy raha misy divay tsy olana mihitsy zaka ny olana saitsika de ohatra zao tsy maninona le izy am'izay fotoan'izay tsy voaelingelona ny fiadanana fa raha ohatra ka misy olona manao hoe tena tsy mety mihitsy tsy mety azasiana zany fa zao de am'izay fotoan'izay rava le fiadanana de tsy tokony atao izy zany hoe ilay ndradray mantsy afaka malala afangarotsika ny ataontsika hoe fahadisoana ara-moraly sy ny fahadisoana amin'ny lafiny lala fitsipika na sitrapon'Andriamanitra fa izao eto dia tsy ataotsika le izy tsy tian'Andriamanitra fa tsy ataotsika le izy satria mifanohitra am'ilay fifandraisana miteraka korotana am'ilay fifandraisana de tsy atao le izy fa raha ohatra ka tsy miteraka korotana am'ilay fifandraisana le izy de izao tsisy olana mihitsy zay nytenen'ny Paoly hoy Paoly manao hoe any amin'ny Koritiana de miteny aza ny hanina no animbanao ny fihavanana
Fozy manao hoe andina faraika amby roapolo fa tsara ny tsy mihinana hena na misotro divay na manao zay atafotoana ndrahalanao. Zay zany ny voalohany. Tena manome fahazavan-tsaina be mihitsy Paoly eto amin'ny Romanina 5:23 avako malala. Betsaka ataontsika hoe ny azo anazavana an'io zany eo amin'ny fiainana isan'andro mihitsy, ny andavanandrontsika isan'andro mihitsy, mametraka kristianina ho tompona andraikitra amin'ny ataony izy zany. Manazava ny sain'ny kristianina izy, tsy ho kristianina handeha abaranany amin'ny fiaina hoe mety daholo zay azo atao, na fitafy io na inona, fa mametraka hoe tahaka zany na ny pataloha aza ohatra. Na ny pataloha aza. Raha ohatra ka misy faritra na misy communauté na fiombonana tsy mahazaka vehivavy mipataloha. De raha ohatra ka misy olona tafitohina aminao vehivavy mipataloha, de izao tsy manao ianao zany. Satria tsy mahazaka ilay olona. Tsy hoe tsy avelan'Andriamanitra atao le izy, tsy zay loatra. Fitafinako. Fa zao lay fahatafitohina an'le olona miteraka fahatafitohina ao anaty, zay ny antony tsy anaovanao azy. Fa raha ohatra ka ao anatina fiarahamonina mahazaka manao pataloha ianao, ka voziny olona ina olana veleza manao pataloha mangatsiky ny andro hoe inona ny olana amin'izany? Tsy misy olana mihitsy ilay izy satria zay le mikendry le fiadanana. Tsy manelingelina ny olona mihitsy de tsisy olana. Zany hoe zay lay antsoina hoe fahendrena. Arakaraka ny toe-javatra, arakaraka ny manodidina anao. Ianao zany mandanjalanja azy. Ary nefa koa ianao de tompona andraikitra eo anatreh'Andriamanitra amin'iny safidinao iny. Manjary eloka ao anao le izy. Eloka ao anao le izy tsy hoe satria nanao pataloha ianao, na eloka ao anao le izy satria nisotro divay ianao, fa eloka ao anao le izy satria nampianjera lay olona ianao. Zay fotsiny ihany. Fa raha tsy mampianjera lay olona ianao, tsy misy olana mihitsy. Misy olona raha mampianjera lay olona de azavaina tsara koa nefany. Fa tsy olona matanjaka ny mianjera. Raha mantsy misy eritreretra manao hoe olona be finoana be nify izy, mihidy velona dray manao tena tsy tiako mihitsy anao manao an'ity, manao pataloha, nify izy amin'io be finoana na am'izay fotoan'izay de tena le fahatereny ndray no manery anao tsy anaovana azy de tsy zay le kely finoana. Tsy zay le kely finoana. Misy mantsy mipetraka amin'ny toerany kely finoana izy nefa n'izy be finoana. Zany raha raky fotsiny zao anao tsy anao an'iny pataloha iny, na raha raky fotsiny zao anao tsy hisotro an'iny divay iny satria tsy tiako le izy. De am'izay fotoan'izay tsy reny le tafitohana, fa re karazana olona reny ndray de karazana tena hoe tena ataontsika hoe mihidy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra indray. Tsy mahazo tsara ny herin'ny fahasoavana indray, tsy mahatakatra tsara ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra indray, tsy mahatakatra lay fanafahana ny Kristy. Fa ny fahatelo de izao rehefa malala, hotsika manao hoe ny baiky ny azo atao sy ny tsy azo atao dia tena ny fifandraisanao sy ny fahatakaranao ny zavatra rehetra. De hoy Paoly amin'ny tapany faharoa manao hoe mikendry lay fiadanana ary faharoa de mikendry lay fifampandrosoana. Ny fanontaniana faharoa zany de zao, inona ny antony anaovako ity pataloha ity, na inona ny tokony nanako n'ity hena ity, na inona ny tokony isotroko an'izao na anaovako n'ity zavatra ity, de zao mampandroso ve lisa tsy mampandroso. Mampandroso amin'ny lafiny ahoana? Ny teny hoe mampandroso ao oikodomeo nampiasain'i Paoly amin'ny teny grika, zany hoe milaza toy ny manorina trano. Zany hoe ny teny hoe mampandroso, azahoana ny teny asa fampandrosoana mihitsy koa, fampandrosoana de milaza zavatra fanorenany zavatra izay hita maso. Ka Paoly eto zany miteny manao hoe izay ifampandrosoana. De inona ny voalohany ifampandrosoana? Inona toy mampandroso ny zavatra anankiray? Mampandroso ny zavatra anankiray am'leto lafiny zavatra reto. Voalohany mampandroso ny finoana. Raha ohatra zany ka ataoko ilay zavatra de izao, na tsy ataoko ilay zavatra mampandroso ny finoana ve aho? Tsy hoe na koa hoe ataoko ilay zavatra dia mampandroso ny fifankatiavana ve aho? Ny teny hoe mampandroso de izao, mampandroso ny finoana, mampandroso ny fifankatiavana. Raha ohatra ka ataontsika hoe verenantsika lay atevitra momba ny alahady. Misy zany amin'ny tena tsika tsy tokony hivory alahady hariva mihitsy fa tokony ohatran'izao, ohatra, raisiko amin'ny ohatra tsotra.
de ny apa manao hoe tena tsy mety mihitsy le mivory alahady fa tokony ho any am-piangonana antsika alahady ariva na tokony hijandrany atokantranotsika ikolokolo ny fiainam-pianakaviana alahady ariva fa zao de andeha ivory ndray ve tsika alahady ariva fa aloha mba mikolo ny fiainam-pianakaviana ny dimy manao hoe andao tsy ivory tsika alahady ariva fa aloha mikolokolo ny fiainam-pianakaviana fa zay ny tena sitrapon'Andriamanitra amin'ny alahady. Ny dimy manao hoe andao tsika ivory de miady hevitra dia ny tapany voalohany tsika teo voakendry ilay fihavanana le fiadanana tsy misy olana zany le mivory alahady de izao move mampandroso ary lisa tsy mampandroso raha ohatra ka atao le izy de mampandroso ve eny tokoa rehefa mivory anao ny alahady de zao nanjary nisy fifankatiavana ny tompo nanjary nisy asa vita de mampandroso tokoa le izy ary raha tsy nivory anao de zao nisy asa de lasa tsy vita le asa nisy fanapakevitra tsy vita nisy zavatra tokony natao de tsy nampandroso zany no zany de zao tena zava-dehibe mihitsy ny fahatakaranao hoe mampandroso le izy tak zany ko ataovy ohatra hoe tsy fantatro ohatra hoe le resaka pataloha teo zay dikevitra be mihitsy moa indraindray zao zany no izy dia tsy tokony anao pataloha mihitsy isika eny ary tsy mahazaka an'izay toa zany ny fiarahamonina fa materaka fahatafitonana hoe aza ve de hita daholo ny bikan'ny olona de zao eny tsy maninona no lafin'ny moraly zany de tsy manao an'iny sika fa mampandroso ve le fanaovana azy mampandroso ve dia ny tsy fanaovana azy koa ve mampandroso tsy ny fanaovana raha atao le izy de mety mampandroso raha tsy atao le izy mety tsy mampandroso fa izay fahendrena zay no tena zava-dehibe fa tsy hoe rehefa manao an'le izy ianao de tsy mandroso ary rehefa tsy manao an'le izy ianao de lasa mandroso indray fa mila mety ny fanaovana le pataloha mety mampandroso amin'ny varotra sasany mety hoe rehefa manao mahazo manao pataloha dia lasa nandeha niangona daholo famafana fa afaka amin'ny antsika de mampandroso izy zany satria naninona nanjary nahatonga ny olona afaka niangona nanjary nahatonga ny olona afaka nanao tafika masina nanjary afaka nanao pataloha izy fa nisikina nanao lambahoany de afaka mba nandeha teritery de mampandroso izy am'izay fotoan'izay fa roa ohatra ka tena tsy afaka mivoaka mihitsy fa tena tsy zakako le izy tsy fantatro idiran'ny rivotra rehefa mandesy ny sisa de zao za zany tsy anao pataloha de zao tsy afaka mandeha mivoaka mihitsy de tsy afaka miango dia tsy mampandroso ndray zany le tsy fanaovana azy zay le hoe mampandroso dia ny dikan'izany de ilaina fahazavan-tsaina mihitsy ilay toe-javatra fa raha ohatra ka mahatafitona ny olona kosa raha mahitanao ndray manao hoe ndray tena za efa niala tamindreny kanefa de zao de tsy mampandroso ndray fanaovanao azy de tsy mahazo manao ianao misy mantsy ravako malala samy manana ny antsony azy angeny mpino hoe misy olona tena avany amin'ny ataontsika hoe ataovy hoe misy olona zany tena avany amin'ny fiainana zao tontolo zao mihitsy natsoy ohatra hoe tena tia lalao be izy tamin'ny fahatandrony matetika izy any amin'ny boatiny ariva matetika izy mandany vola amin'ny fitafiana jejojejo tamin'ny fahatandrony mety ho tia misotro toka mandany vola amin'ny divay tia fahafinaretana mety zany ny toetra ny taloha de reny olona reny rehefa atson'ny tompo de reny olona reny tsy mahazaka ny ataontsika hoe ny zavatra tahaka zany tsy zakany satria efa tamin'iny zavatra iny izy no niala de tsy zakany mihitsy rehefa mahita olona ohatra hoe olona zay olana fahana tamin'ny toka ohatra de mandrakariva tena tsy tia izy satria mety nahita faharavam-pananana izy nahita zavatra maro izy de zao tena tsy zakan'ilay izy fa misy olona ndray tsy zay ny fiainany izy ndray olona tsy nanana olana mihitsy tamin'ny fitondratena hoe tsy olona jejojejo tsy olona mpimamy lava tsy olona tia toka tsy olona tia aingo tsy olona tia pataloha mifinjifinjy fa olona tsotra fotsiny hafa ny antson'ny tompo azy fa izy zany tsy avany am'izao tontolo zao hoe de tena tamin'ny faharatsy mpitondratena tahaka zany mety ny antson'ny tompo azy fa zavatra hafa de zao mandrakariva tsy de tena taitra loatra izy inona moa za nge efa tsy mpisotro divay hatram'izay ka inona moa ny olana za mamy zany raha tsy fantatra akory za nge tsy mpanao pataloha hatram'izay na za nge tsy de tena tia kavina be tsy fantatro mety mizahatra moralina tahaka zany izay ndraindray ao anatin'ny fiangonana tsy mitovy reo olona reo ary reo olona reo tsy mitovy nefa ny samy tia ametraka ny fomba fijeriny ary mahatonga fifampitsarana mihitsy ao anatin'ny fiarahamonina indraindray de izay ny tokony ilana fahendrena satria izay ny antson'ny tompo anao tsy ny antson'ny tompo azy enao avany amin'ny misy olona natsona avany amin'ny tena fiainana tena
feno fahafinaretana fitadiava-pahafinaretana tafahoatra fa ny sasany kosa tsy nahafantatra an'izany de hafa ny fomba hafa ny fomba fijeriny pataloha, hafa ny fomba fijeriny zavatra tahaka izany. De zao tsy mitovy le fomba fijery reo ka raha voaroitina ny anankiray ndravy mandrivotra be loatra ny ilany sy ny ilany de manjary tsy tonga am'ilay teny hoe fifampandrosoana, tsy tonga am'ilay teny hoe fiadanana. De eto ary Paoly miezaka maka anelanelana izy na ny marimarina kokoa tena manazava an'ilay foto-kevitra izy. De hoy Paoly ary ty teny ty ravako malala tena zava-dehibe mihitsy toam-pamarana. Hoy Paoly, sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'ny zavatra ekeny. Zany hoe rehefa avy manapa-kevitra ianao zany hoe zao tompo zao zany ny tokony ataoko de fantatro tsara zany le fiarahamonina fa tsy ho tafitohana sy ny tahaka zany de zao ataoko le izy. Fa izao Paoly, ny tena sambatra de ity, ny olona tsy enjehany fieritreretany tam'le safidiny rehefa aveo. Fa raha ohatra ka enjehany fieritreretanao anao tam'le safidinao de zay ny tenen'ny Paoly io. Hoy izy manao hoe fa izay mianana de meloka. Raha ohatra ka ny safidy ianao, ny safidinao za manao hoe ity ny safidiko satria azoko antoka fa tsy mampandroso le zavatra nataoko teo. Dia sambatra ianao rehefa tsy enjehany eritreritrao. Fa raha avy ny salasala ianao de diso ao anatrehan'Andriamanitra. Diso ao anatrehan'ny eritreritran'Andriamanitra ianao. Tsy hoe ohatra hoe mety misy olona nge manao ohatran'le zanak'adala. Tsy tsara le zanak'adala. Le zandriny nandeha naka vola naka ny arenany deny meloa tany am'le ray. De nandeha tany le zana nanara-po tany. Le zokiny nipetraka tao amin'ny ray nytao ihany, ny janona tao amin'ny ray nytao ihany niaritra. Rehefa miverina le zandriny avany vao mipotra ny toetran'le zokiny. Manao hoe tsy mety kosa nataonao ry tata. Za ty atao aminao teto foana, niafy, niaritra, nefa tsy mba nahazo fifaliana mihitsy ary izy tany am'izay rehetra nalehanao tany, nalehany tany, verina avany izy menao fitahiana rehefa ahoana ary ty ataonao ty. Zany hoe ka ity zokiny ty koa tena tao anatiny tao mba te andeha ihany. Tao anatiny tao mba nahana faniriana fa saingy tsy nandeha izy noho ny antony maro samihafa. Fa amin'ny fotoana anankiray vao mipotra le izy manao hoe ay ve ka izay nitoetran'ity zokiny ty niaritra tao fotsiny izy. Aika izy mba te hanao ohatran'le zandriny ihany. Aika izy mba ohatr'zao ihany tao anatiny tao. De indraindray ny avako malala indraindray ny kristianina tsy mahazo manao ohatran'le zokiny le zanak'adala. Indraindray tsika manery tena hoe mba te hanao ohatran'ny olona ihany fa nefa noho ny tahotra de tsy manao. Mba te hiaina ohatran'ny fiainan'ny olona ihany fa nitahotra ny mason'ny de manery tena. Fa tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy manao ianao tsy hoe satria matahotra olona, fa tsy manao anao satria tiana, satria resy lahatra ianao fa tsy tokony atao le izy. Fa raha ohatra ka mbola ataonao ihany, tsy ataonao le izy nefa ny any anatinao any maniry le zavatra ihany de mitovy am'le manao ihany ianao. Mitovy ihany le zanak'adala sy lay zokiny le zanak'adala. Ny anankiray tena nanao mihitsy ary anankiray naniriny ianao fa tsy nanao anefany. De mitovitovy ihany zany avako malala. No zany de zao ny zava-dehibe zany amin'ny fiainam-panahy de ity. Zay ataonao de aza atao manenjika ny eritreritrao. Rehefa manao hoe tahak'izay ihany mba nanao an'iny, tahak'izay ihany mba nandeha, tahak'izay ihany. De am'izay fotoan'izay tsisy heviny akory. Mitovy ihany. Tsy nampandroso ihany. Tsy hoe tsy nanao anao de nandroso fa izao tsy nandroso ihany ianao na tsy nanao an'le izy ihany. Afaka malala eto Jean Paul de tena manokatra ny saintsika amin'ny lafiny zavatra roa. Ny voalohany de zao jereo tsara ny manodidina anao amin'ny lafiny moraly de aza atao zay manafitoana azy. Tsy hoe le manao ny matafitoana fa mety matafitoana koa le tsy manao. Tsy hoe le mihinana ny matafitoana fa mety matafitoana koa le tsy mihinana. Tsy hoe le misotro ny matafitoana fa mety matafitoana koa ilay tsy misotro. Ny zava-dehibe zany de zao enao tsy tokony ny atafitoana ny namanao fa jereo tsara ny contexte ary rehefa hitanao fa tsy manelingelina ny manodidina anao de ataovy. Fa ny faharoa de zao raha ohatra indray tsy manelingelina manodidina fa izao indray ny faharoa tsy manelingelina amin'ny feo amin'ny fieritreretanao ve. Rehefa tsy manelingelina amin'ny feo amin'ny fieritreretanao ary tsy matafitohina ny mpiara-belona aminao de azonao atao. Lafiny moraly io. Amina zavatra atao io fa tsy lafiny hoe tsy lay didy folo akory.
tikainao fa lafiny tika le resantsika eo lafiny fifandraisan'ny olombelona samy olombelona de zao kendrenao zany izay ampiadana izay tsy ampisy korotana izay mampisy fifaliana mampisy fifankatiavana mampisy fimombonana mampandroso ny fitiavan'Andriamanitra mampandroso ny fifankatiavana mampandroso ny finoana mampandroso ny fifandraisana mampandroso ny asan'Andriamanitra zany rehetra zany de ilaina ohatra reny resaka lavatom-bokatra reny ao anatin'ny fiangonana de misy manantso tokony atao tsony ny lavatom-bokatra fa misy tafitohiny fa misy tsy tafitohiny de zay mampandroso sy mampiatana ny ataonao raha ataonao ny lavatom-bokatra mety mampandroso ny asan'Andriamanitra zany raha janonao ny lavatom-bokatra mety mampiemitra ny asan'Andriamanitra zany rehetra zany de fanontaniana apetraka amin'ny fiangonana fa izao ny zava-dehibe de lay kristianina mahafantatra ny dikany zavatra nataony ary nahay nandanjalanja tamin'ny fahendrena de io ry avako malala misy fitezana zay ny mahazava-dehibe ny fitezana fa ny fitezana no manampy atsika atakatra zay lafin-javatra tokony ataotsika ivavakytsika ry avako tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay manazava aminay mampianatra anay fahendrena fa efa noafahany izay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao de tsy mahazo manara-po amin'ny ratsy zahay ho fainana feno fahalalahana nefa koa to aminao hanao zava-dehibe ny fahafahana ka hitandrina tsy hanafitohiny na hitandrina koa hitandro ny fiombonana tompo ataovy mahay manana fahendrena zahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hifampandrosoanay sy ilaminanay tsy hifampitsaranay tsy hifanameloanay na hifampiandrasanay kindrotoana am'izay rehetra atao fa atao am'izay ara-mibanjina ny fiombonana ny fifankatiavana ny fifampandrosoana ary indrindra ny firaisan-kina de mivavaka zay tompo mba hanana fahendrena ny kristianina tsirairay amin'ny fitondran-tenany tsy hitenenan-dratsy ny anaranao nefa koa mifampandroso sy mifanoana ary mitsinjo ny fifankatiavana ianao nome fahendrena ny fiangonana ny tsirairay avy mba ho fifaliana ny fiainana isan'andro mba ho fahamasinana no fiainana isan'andro fa efa nomenao fahafahany izahay mba hampisy fifaliana ny fiainana isan'andro de ta io tompo ireo marary ta io ireo mananady am-panahy raha koa fe mifahasoavanao ny fiainanay dia zay rin'ny fonony tsirairay am'izao volana madiva ifaran'izao tompo dia omeo azy amin'ny antsoa Kristy mpamonjy nanaovanay zany vavaka izany sametrahanay ny fiainanay eo ambany fitahinao tompo tsara amen